izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Miarabantsika rehetra ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity. Mankasitraka anao manaraka ny fandarina mirary ny fahasoavan'ny tombo aminao mandrakariva. Lohahevitra jerentsika androany dia manao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Mitoetra ao amin'ny Kristy. Efa fandrentsika matetika ilay teny hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Ny toko sy andininy angalana taridalana androany dia amin'ny Jaona 5:24 manao hoe tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Inona moa no atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Ny atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy dia misy dingana maromaro vitsivitsy. Ny voalohany indrindra dia izao: manana ny finoana velona an' Jesosy Kristy. Manana ny finoana velona, ny finoan'i Jesosy Kristy, ny fahamarinana ny tazomin'i Kristy, ny tanjona tian'i Kristy ho tanjontsika. Izay ny dingana voalohany, manana ny finoana an'i Kristy. Ny faharoa dia izao: fandraisana tsy tapaka ny toe-tsain'i Kristy mba ho fiainantsika ihany koa. Fandraisana tsy tapaka ny toe-tsain'i Kristy mba ho fiainantsika, mba ho toe-tsaintsika ihany koa. Ary ny fahatelo dia izao: manao ny asan'i Kristy. Inona moa ny asan'i Kristy? Asa famonjem-panahy. Averina kely izany. Voalohany dia izao: manana finoana velona an'i Kristy. Ny fahamarinan'i Kristy dia ho fahamarinan'ilay olona. Ny faharoa dia mandray ny toe-tsain'i Kristy. Ary ny fahatelo dia manao ny asan'i Kristy. Ny asan'i Kristy dia izao: famonjem-panahy, fiainana mandrakizay. Zao nambaran'ny soratra masina amin'ny Galatiana 2:20. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, izany hoe ny mahakasika ny Kristy iray manontolo no fiainantsika tsirairay. Izany no atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Mila mifankatia isika, tsy mifandrafy, tsy mifankahala, tsy mifampiatsara velatsia, tsy mifanenjika. Izany no toetran'ny Kristy. Ka izao ireo izay mitady hery mandrakariva ao amin'ny Kristy dia hanana ny toe-tsay. Ireo mikatsaka ny herin'ny Kristy dia hanana ny toe-tsain'i Kristy. Ho rakitra soa ao an-tsainy, ho sary velona ao anatiny ny famonjena nomen'i Kristy maimaim-poana. Tsy velona ho an-tenany intsony izy fa velona ho an'i Kristy. Misaintsaina mandrakariva ny mahakasika an'i Kristy ary miara-miaina amin'ny Kristy. Ho azy dia ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainany dia ny fiarahana amin'ny Kristy. Izany no atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy, manana ny fiainan'i Kristy. Izany no toediavin'i Kristy amintsika, amiko sy aminao, mba hahatonga ny fiainantsika ho ao amin'ny Kristy isan'andro, ary ny fanantenana dia hiaraka amin'ny Kristy mandrakizay dia hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay amin'ity fiaonana ity. Mitoetra ao aminao, miaraka aminao, miafina ao aminao, mifampitantana aminao. Izany ny tanjonay, fikasanay. Tanterao aminay izany Jesosy Kristy, ary ampio izay mba hahatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao rery ihany ny anonako mivavaka. Amen.